Dia sorana ny tompo lehibe indray zany a tafahoantsika amin'ny teny ity a hiara-hianatra sy andinika indray a ny bokin'ny apokalipsika dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary manonona ny fiadanany sy ny fahasoavany ho amintsika tsirairay avy. Araka ny zavatra resahana foana moa hoe Satana tsy kely lalana manakana amin'ny fomba rehetra tsy andehanana ity fampianarana ity ka amin'ny herinandro iny dia misy zavatra mifamaofao teo amin'ny fiainantsika hitantsika izany. Normal zany. Okontsika zany tsy ho gaga hoe ahoana inona ary zao zavatra zao fa ity fampianarana ity tsy zakany io. Ary na amin'ny fiainanay ary misy zany zavatra zany. Ka ny herin'ny vavaka ny mahery indrindra hozy izy, ny fivavaky ny marina mahery indrindra ka dia mivavaka hatrany no ataontsika. Fa Satana tsy kely lalana. Kanefa na zany Andriamanitra mpandresiny amin'ny zavatra rehetra. Ka alohandray ary hanohizantsika ny fampianarana amin'ny teny ity dia alohantsika hiroso mivavaka zany. Hiaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra raha io. Andriamanitra Abraham ianao, Andriamanitra Isaka. Andriamanitra Jakoba. Voninahitra ny dera ny hajany eo anao Andriamanitra ohatra amin'izao ka ho mandrakizay. Sotranao indray izay raha tafahoana amin'ity anio ity hiara-hianatra sy andinika ny teninao. Tsy amin'ny hery Andriamanitra na mitanjaka fa amin'ny herin'ny fanahinao masina irery ihany. Ko mangataka aminao izay Jehovah Tompo maro, mampianara anay ray ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa vonin-keno izay vahoakanao. Eny ny bokin'ny faminahiana tokoa Andriamanitra dia nambaranao araka ny teninao Kristy manao hoe ampitondray amin'ny jonona mpanompoko tamin'ny alalan'ny anjely ho amin'ny vahoakanao mba ho fantatry ny vahoakanao tokoa izay zavatra ho avy amin'izao andro farany izao satria dia ao anatin'ny vanin'andro farany tokoa izay amin'izao fotoana izao. Eny mifamaofao ny zavatra rehetra. Satana manao izay ataony rehetra ny divertira ny olona amin'ny fafinaretana, amin'ny filana, amin'ny fanindrina, amin'ny ara-materialy sy ny zavatra ara-nofo maro samihafa rehetra mba tsy ahitany ny vahoakanao ny fahamarinana. Andriamanitra, ianao nefa dia miteny manambara manao hoe niondriko malala ny feoko ka manaraka ahy. Ka na dia ao anatin'ny famaofao eo amin'izao tontolo izao raha ny vahoakanao, mba heno ny antsinao dia mahatoky sy mino izay fa mihaino izao fampianarana izao izy. Dia aoka ray ny falainao masina ny hiasa amin'ny tsirairay avy, ampitombo fahalalanao anay, ampitombo fahendrenao anay. Ary izahay reto anefa dia miaiky fampanota. Ary tsisy marina na dia ray aza. Ko mangataka aminao izay Kristy io, diovy amin'ny rahanao izay ho afa-pahotana. Sasao amin'ny rahanao izay Jesosy io, ho afa-keloka. Ka aoka ilay rahanao Kristy hanadio sy hanasanay hanafaka anay amin'ny fahotana rehetra. Ary aoka ny fanahinao hitantanay ao amin'ny marina rehetra ary marina hanafaka anay tsy handevo. Aoka ny Jesosy ny rahanao handrakotra ny tokantranony tsirairay avy, ny fahasalaman'ny tsirairay avy. Ny hainao manjery izay ampiasain'ny tsirairay avy amin'izao fampianarana izao mba tsy hanasitana fahefanana dia kely aza. Ary aoka Tompo ny fifandraisanay mba ho totosa soamatsara amin'ity anio ity. Dia ampelantananao Andriamanitra no hametrahanay ny fampianarana. Aoka ny anjelinao hitombo manodidina anay Andriamanitra, fa hoenao hoe ny anjelin'i Jehovah mitombo manodidina izay matahotra azy. Fa ilay devoly Satana kosa Andriamanitra dia aoka tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana amin'izao fampianarana izao. Fa ilay vonona noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy, alefa ny afo mandevona Satana sy ny asany rehetra, tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana amin'izao fampianarana izao. Tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana amin'ny tokantrano izay mandray izao fampianarana izao. Tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana amin'ny fitaovana rehetra izay ampiasainay. Alefa ny afo mandevona Satana sy ny asany rehetra, tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana. Ravy Satana ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy, tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Dia rainy ianao Andriamanitra ray, ka lazainy naranao, mena voninahitra ianao Andriamanitra,
hatramin'izao koa mandrakizay dia amin'ny anaran'i Jesosy tompo nanandratana izao vavaka izao raha hitao anatrehanao dia mitenena aminay tompo amin'ity marain'ity indray raha sitraka ao tompo fa voninkaino izay voakanao dia anaran'i Jesosy tompo nanandratana izany vavaka izany raha hitao anatrehanao amen. Ya saorana ny tompo lehibe mbola afaka niara-ny vavaka indray tsika men'Andriamanitra fotoana ivavahana. Ny teny soratra masina manambara manao hoe ny fivavaky ny marina no mahery indrindra ka miara-mivavaka atsika dia ozy koa ny teny soratra masina manao hoe raha misy rona telo mivory amin'ny anarako dia eo afovoany mino zany fa eo afovoantsika Kristy amin'izao fotoana izao finoana zany zay zavatra zay dia efa napetratsika mbavaka ilay izy irositsika ary amin'ny fampianarana ny bokin'ny apokalipsia izany ka inona ary no zavatra noresahantsika tamin'ny farany. Zavatra noresahantsika zany dia niresakitsika teo amin'ilay resaka hoe fampitahana ny Mahome sy Jesosy Kristy na hoe Mohamad sy Jesosy Kristy zany. Inona moa no nahatonga ilay fampitahana satria ny Andriamanitra nanome fikasana teny fikasana tamin'ny Abrahama hoe amin'ny taranaka ao no hitahina ny firenena rehetra. Ny zavatra nisy nefa dia zao hoe nananjanaka anankiroa i Abrahama, ny anankiray tamin'ny vady tsin-dranony ary ny anankiray tamin'ny vadiny ara-dalàna. Ilay teny fikasana nefa tsy nomen'Andriamanitra amin'ilay vady avy amin'ilay taranak'ilay vady tsin-dranony fa amin'ilay vady ara-dalàna no nanaovan'Andriamanitra ilay teny fikasana hoe amin'ny alalan'ny saravadinao ny teny fikasana amin'ny alalan'ny Isaka. Na dia eo zany efa zany tsy nataon'Andriamanitra tsinitsina le zanak'ilay vady tsin-drano fa anao notahiny ihany koa izy ka lasa firenena lehibe izy ary nanana andriana 12 ihany koa ny taranany zany ka ny toerana nisy azy ireo amin'izao fotoana izao zany dia any amin'ny désert de Paran zany no misy anazy any amin'ny Moyen-Orient faritry Moyen-Orient iny zany no misy anazy zany amin'izao vanim-potoana misy atsika zao zany ataontsika hoe any amin'ny côté Arabie Saoudite any zany ireo pays arabe rehetrarehetra hitantsika ireo zany dia zao taranaka Ismaela avokoa izany rehetrarehetra reny zany dia fantatsika fa avy amin'izay nefa no nivoany Mohamad zany izay mpaminany inonony zareo silamo zany. Lafiny anankiray nefa dia zao hoe Jesosy Kristy dia zao nivoaka avy tamin'ny Izaka satria Izaka dia niteraka ihany koa ny Jakoba niteraka any Israely 12 izay antsoina hoe zanak'Israely satria ny anaran'i Jakoba antsoina ihany koa Israely dia niteraka 12 Israely zany dia avy amin'ireo zanak'Israely 12 ireo no nivoahan'i Jesosy Kristy zany avy amin'ireo zanak'Israely 12 ireo no nivoahan'i Jesosy Kristy ary ny hitantsika tamin'izay dia hoe tsy amin'ny taranaka ao izy ohatrany hoe milaza ny maro izy no hitahina ny firenena rehetra tsy hoe amin'izy 12 ireo zany na hoe amin'ny firenena rehetra fa tahaka ny amin'ny anankiray izy dia izy io anankiray fa Jesosy Kristy zany hoe Jesosy Kristy zany no hitahina amin'ny taranaka anankiray avy ao amin'ny Abrahama zany no hitahina ny firenena rehetra dia Jesosy Kristy zany no taranaka hitahina ny firenena rehetra io. Izay nefa zany dia efa jafy-pamonjeny efa nataon'Andriamanitra hatrany aloha zany ilay zavatra zay. Raha miresaka mantsika hoe dia hoe miresaka hoe amin'ny zareo musulman zany dia hoe Mohamad no mpaminany fa amintsika kristianina dia Jesosy Kristy lay zanak'Andriamanitra mihitsy no nalefan'Andriamanitra ary mbola ho hitantsika io zay satria tsy misy anarana mahavonjy afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Tsy misy anarana mahavonjy afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Tsisy anarana hafa nomena. Raha misy zany anarana nomena hoe Mohamad ny zareo silamo ao anatin'ny soratra masina tsy miteny mihitsy izy hoe zay ny anarana azona famonjena fa Jesosy Kristy ny anarana azona famonjena azona famelan-keloka. Tsy misy makany amin'iray fa tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ihany lalana makany amin'iray tsy misy lalana hafa akoatran'izay makany amin'iray. Dia zay zany izy hoe avy amin'iza zany le teny fikasana no nomena dia hoe avy amin'ny Izahaka no teny fikasana fa tsy avy amin'ny Ismaela no nanomezana le teny fikasana
ho hitahina ny firenena rehetra izany. Ka namaranantsika azy moa zany de teo mikasika an'iny zany fa ny zavatra anankiray de ty iza tamin'ireo zanak'Israely 12 ara no nivoahan'i Jesosy indray, satria Jesosy de nivoaka avy teo amin'ny firenena 12 fantatsika fotsiny izy hoe taranak'Isaka Jesosy, fa Israely nefa niteraka 12 zay antsoina hoe zanak'Israely 12. Ka tao anatin'ireo zanak'Israely 12 reo de zao hoe ny anankiray tamin'ireo zanak'Israely 12 reo no nivoahan'i Jesosy Kristy, ka iza tamin'ireo indray ara zany no nivoahan'i Jesosy tamin'ireo zanak'Israely 12 ireo. Raha ijery zany tsika aloha de hoe iza moa ny anaran'ilay zanak'Israely 12. Jery kely zany tsika aloha hoe jerentsika aloha hoe any amin'ny Genesis 5:13 jerentsika le anarana zany Genesis 5:13 no jerentsika kely hoe iza daholo moa ny anaran'izy ireo. De vakitsika zany ny andininy fa 13. Fantatsika tsara fa i Jakoba de nanambady anankiroa vady ara-dalàna ary nanana vady tsindrano anankiroa ihany koa zany izy. Ka reo zany no niterahany zazalahy 12 zany de ireo ny antsoina hoe zanak'Israely 12 zany. De jerentsika daholo iza daholo ny anaran'izy ireo. De zao ny ato amin'le andininy fa 13 zany de zao ny voasoratra ato. Ary ny zanak'alahin'i Jakoba de 12 mirahalahy. Ny zanaky Lea de Robena, lamatoan'i Jakoba, sy Simeona, sy Levy, sy Joda, sy Isakara ary Zebulona. Ny zanak'Israely kosa de Josefa sy Benjamina. Ny zanaky Bila, ankizivavin-Israely kosa dia Dana sy Naftaly, ary ny zanaky Zilpa, ankizivavin' Lea kosa dia Gada sy Asera. Ireo ny zanak'alahin'i Jakoba izay naterany tany Mesopotamia. De averiko tsara zany hoe iza daholo izy teo zany: Robena, Simeona, Levi, Joda, Isakara, Zebulona, Josefa, Benjamina, Dana, Naftali, Gada sy Asera. Zay zany le izy 12 zany. Ao anatin'izay nefa de misy anarana anankiray eo teo amin'ny zanaky Lea zany voatonona teo de averikotsika tsara le izy teo hoe eo amin'ny andininy 13. Ary ny zanak'alahin'i Jakoba de 12 mirahalahy. Ny zanaky Lea de Robena, lamatoan'i Jakoba, sy Simeona, sy Levy, sy Joda, sy Isakara ary Zebulona. Tamin'ireo zanaky Lea reo de misy antsoina hoe Joda ao anatin'io zany. Ka avy amin'io Joda io zany no nivoahan'i Jesosy Kristy zany, avy amin'io Joda io zany no nivoahany Jesosy Kristy. De raha mijery tsika zany fa rehefa alohan'ny hofaty zany Jakoba de nitsodrano ny zanak'Israely izy. De inona ny tsodrano nomeny an'i Joda? De jerentsika le tsodrano nomeny an'i Joda zany atao amin'ny 7:7 zany Genesis 7:7 ny andininy 9 ka hatramin'ny 10. Genesis 7:7 ny andininy 9 ka hatramin'ny 10 izany. De zao nivaky ny tena minaran'i Jesosy: ry Joda, ho de rain'ny rahalahinao ianao, ny tananao amin'ny vozin'ny 10, iankohaka eo anatrehanao ny zanaky ny rainao, zanadioana Joda, ary niremby ianao anaka mamitsaka mandro tonoliona izy ary tonoliom-bavy, ka iza no anaitra azy? Ahoana tsara ozy izy? Ry Joda, ho de rain'ny rahalahy ianao ianao. Maninona no de rain'ny rahalahy ianao anao? Andininy 7 de toy zany: zanadioana Joda, ary niremby ianao anaka mamitsaka mandro tonoliona izy ary tonoliom-bavy, ka iza no anaitra azy? De andininy 10: ny te-panjakana tsy ala amin'ny Joda. Zay zany mahatonga le mbola azy ry amin'le andininy 9: ry Joda, ho de rain'ny rahalahy ianao ianao. Satria isy mpanjaka zany ivoaka amin'ny fireneny Joda zany. Isy mpanjaka voaka amin'ny fireneny Joda. De andininy 10: ny te-panjakana tsy ala amin'ny Joda, na ny tena fanapahana eo anelanelan'ny tongony, mandra-pahatonga ny Silo ka hano azy ny fireneny. Antsoina zany izy hoe ny te-panjakana tsy ala aminy, satria isy mpanjaka mivoaka zany eo Joda.
dia teneny koa amin'ny andininy fasivy hoe zanadioana joda ozy izy zanadioana jona amin'ny teny frantsay moa dia hoe juda est un jeune lion izy izy zanadioana zany ijoda dia io le hitantsika eo amin'le teny fikasana zay tsodrano zay nomeny jakoba ny joda io zany arak'le teneny hoe ny te-panjakana tsy miala aminy iderazy ny ralahany dia teneny ihany koa hoe zanadioana joda dia any amin'ny apokalipsy tsika rehefa milaza satria fantatsika tsara fa fanambaran'iza ilay bokin'ny apokalipsy fanambaran'i Jesosy Kristy iza ihany koa nefa no iatsonan'i Jesosy Kristy any amin'ny apokalipsy eto izy raha lazaina zany hoe zanadioana joda dia jereo ny ilazany azy apokalipsy 5 indray no jerentsika kely indray mikasika ny zavatra zay apokalipsy 5 dia vakitsika ny andininy andininy 5 ny andininy 5 ary ny anankiray tamin'ny loha olona nanao tamiko hoe aza mitomany indro ny liona avy amin'ny fireneny joda dia nisy lofon'i Davida no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamany ny tombo-kaseny. Inona moa ny zavatra nisy teto zany? Nisy tombo-kase zany zay tokony vahina tany an-danitra tamin'ny alalan'ny boky. Dia i tombo-kase zany hitan'ny jaune zany tsisy mahasokatra le tombo-kase. Dia nitomany izy. Tomany izy hoe ahoana iza nanokatra ny tombo-kase amin'io boky io. Dia niteny taminy lay loholona anankiray zany niteny taminy eo amin'le andininy 5 nanao hoe ary ny anankiray tamin'ny loholona nanao tamiko hoe aza mitomany indro ny liona amin'ny fireneny joda dia ny solofon'i Davida no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hama ny tombo-kaseny. Iza le antsoina Jesosy Kristy io le zahana azy io hoe arak'le voalaza teo hoe aza mitomany indro ny liona avy amin'ny fireneny joda manambaran'i Jesosy Kristy zany. Jesosy Kristy izy no afaka hama le tombo-kase izy. Indro le liona avy amin'ny fireneny joda dia ny solofon'i Davida zany hoe taranaky Davida zany izy io. Ary fantatsika tsara mihitsy fa mpanjaka Davida dia avaiza koa avy mivoaka avao amin'ny joda ihany koa. Dia Jesosy nivoaka avao amin'ny Davida izany. Dia aty izy raha ao amin'ny apokalipsy antsika aty amin'ny 2:20 raha miresaka izy hoe indro izy ny liona avy amin'ny fireneny joda dia ny solofon'i Davida no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamany tombo-kaseny 7. Dia aty amin'ny apokalipsy 2:20 izy dia teneniny mihitsy hoe Jesosy Kristy nge io liona avy amin'ny fireneny joda io sy solofon'i Davida io zany 2:20 indray no jerentsika zany ny andininy 4 dia zao ny voasoratra ato 2:20 andininy 4. Izao Jesosy dia teny mihitsy zany Jesosy izao Jesosy naniraka ny anjeloko anambara aminareo ireo zavatra reo ho an'ny fiangonana. Izao no solofo sy taranaky Davida ny kitana mamirapiratra fitarik'andro. Izao no solofo ahoana izy izao no solofo azafady izao Jesosy naniraka ny anjeloko anambara aminareo ireo zavatra reo ho an'ny fiangonana. Izao no solofo taranaky Davida ny kitana mamirapiratra fitarik'andro. Iza le solofon'i Davida? Jesosy Kristy io. Le liona avy amin'ny joda ozy izy. Le solofon'i Davida ozy izy no afaka hamany ny tombo-kase. Dia iza le solofon'i Davida teneniny eto? Izao no solofo taranaky Davida. Le kitana mamirapiratra fitarik'andro ozy izy. Eo zany mazava tsara le zavatra teneniny hoe iza lay liona avy amin'ny fireneny joda ary iza le solofon'i Davida dia Jesosy Kristy zany io lazaina io zany. Dia raha mijery zany tsika jerentsika kely ny généalogie zany na hoe ny firazanan'i Jesosy Kristy hoe hitatsika eo tokoa raha ve zay hoe nivoaka satria hoe rehefa nomenan'ny Abrahama ny teny fikasana nanao hoe amin'ny taranaka ao no hitahina ny firenena rehetra ary izy tsy nilaza ny maro fa nilaza ny anankiray tamin'io izay hitantsika tao amin'ny Galatiana ny resantsika farany zay resaka zay. Ka raha miresaka an'izay zany tsika dia zao hoe ho jerentsika ary hatrany amin'ny Abrahama le izy hoe manao ahoana ny firazanan'i Jesosy Kristy hoe avy amin'ny Abrahama tokoa le izy no nivoaka. Dia vakitsika kely jerisika ny firazanany eo amin'ny Matio zany 1 jerentsika an'izay firazanany zay zany na hoe zay généalogie zay zany.
Matio voalohany a andininy voalohany ka hatramin'ny fahenina vakitsika mihitsy tsy maninona ataontsika manomboka andininy voalohany ka hatramin'ny fahenina amby folo mihitsy tsy maninona dia vakitsika ilay izy ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy zanaky Davida zanaky Abrahama i Abrahama niteraka ny Isaka ary Isaka niteraka ny Jakoba ary Jakoba niteraka ny Joda mirahalahavy ary Joda niteraka ny Fareza sy Zara tamin'ny Tamara ary Fareza niteraka ny Hezrona ary Hezrona niteraka ny Rama ary Rama niteraka ny Aminadaba ary Aminadaba niteraka ny Nasona ary Nasona niteraka ny Salmona ary Salmona niteraka ny Boaza tamin'ny Raba ary Boaza niteraka ny Obeda tamin'ny Rota ary Obeda niteraka ny Jese ary Jese niteraka ny Davida mpanjaka ary Davida niteraka ny Solomona tamin'ny vadiny Oria ary Solomona niteraka ny Rehoboama ary Rehoboama niteraka ny Abia ary Abia niteraka ny Asa ary Asa niteraka ny Josafata ary Josafata niteraka ny Zorama ary Zorama niteraka ny Ozia ary Ozia niteraka ny Jotama ary Jotama niteraka ny Ahaza ary Ahaza niteraka ny Ezekia ary Ezekia niteraka ny Manase ary Manase niteraka ny Amona ary Amona niteraka ny Josia ary Josia niteraka ny Jekonia amin'ny rahalahavy tamin'ny findrana tany Babilôna ary taoriana findrana tany Babilôna Jekonia dia niteraka ny Sealtiela ary Sealtiela niteraka ny Zerobabela ary Zerobabela niteraka ny Abioda ary Abioda niteraka ny Eliakima ary Eliakima niteraka ny Azora ary Azora niteraka ny Zadoka ary Zadoka niteraka ny Akima ary Akima niteraka ny Elioda ary Elioda niteraka ny Eleazara ary Eleazara niteraka ny Matana ary Matana niteraka ny Jakoba ary Jakoba niteraka ny Josefa vadiny Maria ary Maria niteraka ny Jesosy izay atao hoe Kristy. Eo zany dia hitantsika tsara hoe avy amin'ny Abrahama mihitsy no voan'i Jesosy Kristy. Hitantsika teo hoe Abrahama niteraka ny Isaka, Isaka niteraka ny Jakoba ary Jakoba niteraka ny Joda amin'ny rahalahavy. Avy amin'ny Joda nefa ny voan'i Jese, Jese ny rain'i Davida. Dia avy amin'ny Davida ihany koa nefa no ny voan'i Josefa rain'i Jesosy Kristy izay antsoina hoe rain'i Jesosy ihany koa i Josefa zany. Dia avy eo zany no nivoahan'i Jesosy Kristy. Tanteraka zany ilay faminaniana mikasika ny Kristy, ilay mpamonjy hoe avaiza no nivoahan'i Jesosy. Ino moa mahatonga antsika miresaka n'ilay hoe firazanan'i Jesosy Kristy satria miresaka zany tsika hoe ty boky ny Apokalipsy ity dia filazana an'i Jesosy Kristy. Ahoana ny ahafahantsika manambara ilay fampianarana ny boky ny Apokalipsy raha tsy fantatsika akory hoe iza moa Jesosy, avaiza Jesosy, ary maninona ny Jesosy no lazaina fa izy no mpamonjy. Dia efa hita zany hoe nijerentsika teo zany mikasika hoe iza ny amin'i Jesosy. Raha miresaka tsika olona anankiray ohatra ny miresaka ohatra hoe ataontsika hoe iza ny olona malaza fantatsika anankiray any Madagasikara tsy fantatro mety hoe mpira anankiray ohatra ataontsika hoe Malio ohatra n'izany dia miresaka ny damany Malio tsika ohatrany. Raha notaninareo iza ndiza mba tena malala ny dama dia mety misy olona hoe niara-nianatra tamin'ny dama dia za mba malalalala ny dama ihany ahoana. Fa tena malala ny fiainan'ny dama ve nareo hoe taizy dama niteraka tany amin'ny hopitaly taizy izy niteraka iza ny ray aman-dreniny firy mirahalahavy izy firy taona izy zao aiza ny tanindrazany taizy izy nianatra aiza izy mipetraka. Zany zany nianarantsika mikasika an'i Jesosy Kristy. Tsy maintsy mahafantatra zany tsika iza moa Jesosy, manina izy nilazaina fa zanak'Andriamanitra. Fantatsika ahoan'ny mahazanak'Andriamanitra azy nivoaka ho tao amin'iray Jesosy Kristy. Nitorotoroan'ny fanamasina tao kibon'ny Maria, ilay teny tonga nofo. Fa nianarantsika teto zany dia nijerentsika hoe naninona no nivoaka avy tao amin'ny Abrahama izy. Satria fa faminaniana efa voalaza dia nimelosa ady ilay izy. Dia amin'iza no hitaninan'ny firenena rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Iza ny anarany mavonjy? Jesosy Kristy irery ihany. Tsisy anarany mavonjy afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Ka Jesosy zany dia zao hoe Jesosy dia inona? Zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy. Zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy. Izy zany manino? Mihoatra noho ny mpaminany rehetra. Niza ho antsoina mpaminany? Eny, na Moizy ary izay lehibe teo amin'ny Israela.
dia mbola mihoatra no Moïse Jesosy Kristy. Satria nahoana mbola tenena koa hoe mihoatra noho i Abrahama Jesosy Kristy, mbola mihoatra noho Eli mpaminany Jesosy Kristy. Mbola tsy ary Abrahama hoy izy Jesosy dia efa ary aho. Mbola tsy ary jerentsika nge hoe mbola mihoatra noho i Mosesy Jesosy. Jerentsika eo amin'ny Hébreu 4 ahitantsika an'izay. Jesosy any tsy mba hoe mpaminany tsotra zany, amin'ny mazanak'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy ny tao aminy. Ozy izaho sy ny ray dia ray ihany, izaho amin'ny ray ary ny ray ato amiko izy. Jesosy Kristy ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo. Na dia nanana fitovizana tamin'Andriamanitra ary izy, fitovizana endrika tamin'Andriamanitra izy dia nataony tsinitsinina izany nakany ny endriky ny olona mba tena ho tonga olona mihitsy ka afaka ny fanerasera tamintsika ka nanolotra ny tenany hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Nanana ny endrika Andriamanitra azy. Izany hoe tsy hoe Jesosy tonga nofo teto an-tany iny vao nisy Jesosy. Fa Jesosy efa nisy hatrizay ary mandrakizay ihany koa. Satria tao amin'Andriamanitra izy hatramin'izay. Dia jereo atao amin'ny Hébreu 4 andininy voalohany ka hatramin'ny 7 jerentsika kely. Inona ny zavatra resahany io? Fampitanany amin'ny Mosesy sy Jesosy Kristy ny zavatra resahany io. Dia izao ny zavatra teneny. Koa amin'izany ry rahalahy masina, mpiombona, ny fiantsoana avy any an-danitra, heverina ny apôstôly sy ny mpisorona be izay kentsika dia Jesosy, izay mahatoky ny nanendry azy tahaka ny Mosesy koa atao an-tranon'Andriamanitra rehetra. Fa izy dia natao miendrika anam-boninahitra noho Mosesy, araka ny ananany mpanao trano voninahitra bebe koa no ny trano nataony. Fa ny trano rehetra dia samy misy mpanao azy, fa izay manao ny trano rehetra kosa dia Andriamanitra. Ary Mosesy dia mpanompo nahatoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra ho fanambarana izay zavatra mbola holazaina. Fa Kristy kosa dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra, ary isika ny tranony, ary azon'ny mafy hatramin'ny farany fahasahinany amin'ny firavoravona momba ny fanantenana. Ahoana tsara ozy izy teo? Zao tsara ny zavatra teneniny teo mikasika ny Mosesy eo amin'ny 5. Ary Mosesy dia mpanompo mahatoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra ho fanambarana izay zavatra mbola holazaina. Mosesy ny dia lazaina fa mpanompo. Fa ao amin'ny 5 izy, fa Kristy kosa dia zanaka mpanapaka ny tranon'Andriamanitra. Kristy zanaka mpanapaka ny tranon'Andriamanitra. Io zany Kristy mihoatra no Mosesy. Dia ao amin'ny 1 izy, inona zavatra teneny teo? Koa amin'izany rahalahy masina, mpiombona ny fiantsoana any an-danitra, heverina ny apôstôly sy ny mpisorona be izay kentsika dia Jesosy, izay mahatoky sy nanendry azy tahaka ny Mosesy koa atao tranon'Andriamanitra rehetra. Fa Kristy zanaka ao tranon'Andriamanitra, fa Mosesy dia mpanompo ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Nefa raha mbola misy mpaminany teto amin'ity tany ity, zava-dehibe nge nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy, fahagagana mahatalanjana lehibe. Fa Jesosy lehibe satria nahoana? Jesosy zanak'Andriamanitra, nivoaka avy tao amin'ray Jesosy Kristy. Eo ihany koa dia lazaina ihany koa fa hoe mpisorona be ihany koa Jesosy eo amin'le 1 teo izy ny teniny. Koa amin'izany rahalahy masina, mpiombona ny fiantsoana avy any an-danitra, heverina ny apôstôly, heverina ihany koa ny mpisorona be izay kentsika dia Jesosy Kristy. Jesosy ihany koa zany dia lazaina inona? Jesosy ihany koa dia lazaina hoe mpisorona be. Dia be indray ny laza manao hoe ahoana ny radiosy ny maheno an'ity, dia ahoana lazainao fa mpisorona be Jesosy? Fa nga Jesosy taranak'i Levy, satria raha teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely dia zao hoe eo amin'ny asa fanaovana fisoronana dia ny taranak'i Levy ihany. Iza moa Levy zany? Fa anisan'ny zanak'Israely 12, ray amin'ny zanak'Israely 12 zany Levy. Dia io zany ny tsodrano azon'ny Levy hoe izy no manao inona? Manao fisoronana ho an'Andriamanitra ao amin'ny trano fivavahana zany. Dia ny taranak'i Levy no manao an'izay fisoronana zay. Ary ao anatin'izay taranak'i Levy zay i Arona, ny taranak'i Arona ihany koa no manao mpisorona be zany, na mpisorona. Fa ny Levita rehetra zany manao manotrona zany an'ireo mpisorona ireo zany amin'ny asa izay ataony eo amin'ny tenimpolo. Ka
ireto mpisorona reto zany de zao hoe le mpisorona be zany de zao hoe avy amin'ny taranak' levy izy ireo ary avy amin'ny taranak' arona izy ireo. I Jesosy Kristy nefa de zao hoe taranak' Joda i Jesosy Kristy zay tsy nolazaina ny amin'ny resaka hoe fisoronana. Ka nahoana nolazaina fa hoe mpisorona be Jesosy Kristy. Nahoana nolazaina fa mpisorona be Jesosy Kristy. De i Jesosy Kristy lazaina fa mpisorona be de zao satria ny fisoronana zay niraisin'i Jesosy Kristy de tsy tamin'ny alalan'ny fisoronan'ny Arona amin'ny taranak' Levy fa nalaina tamin'ny fisoronan'le mpisorona talohan'ny Arona zay antsoina hoe Melkizedeka. Satria mbola tsy nisy ny fisoronan'ny Arona de efa nisy ny fisoronana hoe fisoronan'ny Melkizedeka. Efa nisy mpisorona zany talohan'ny Arona. Fa tsy hoe i Arona vao mpisorona de zay vao nisy mpisorona an'Andriamanitra, fa talohan'ny fisoronan'ny Arona de efa nisy mpisoronan'Andriamanitra tany aloha zay antsoina hoe Melkizedeka. Fa teo amin'ny zanak'Israely ny fisoronana de i Arona no nanao ny fisoronana tao amin'ny tranon'Andriamanitra. Izy no mpisorona be ary ny taranany no mpisorona nandimby azy. Fa zao kosa i Jesosy nefa de lazaina hoe mpisorona be ihany koa. Kanefa ny fisoronan'i Kristy zany eo amin'ny trano fivavahan'Andriamanitra de zao tsy araka ny fisoronan'ny Arona ny fisoronan'i Jesosy Kristy fa nodombiasiny tamin'ny fisoronan'ny Melkizedeka. Zay zany ny fisoronana ny raisin'i Jesosy Kristy. De aiza ny atsantsika an'izay jerentsika ty amin'ny Hébreu 7 tsika mijery an'izay zavatra zay zany. Hébreu 7 tsika no ahitantsika an'izay zany satria lazaina hoe mpisorona be Jesosy. De ny asan'io mpisorona be lolo raha raisina fitinana kely zany de zao hoe ny mpisorona be zany izy no miandraikitra ny tranon'Andriamanitra ary rehefa manana fahotana ny zanak'Israely de izy no manao fanatim-pivavahana zany fisoronana eo anatrehan'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely mba ho voavela ny heloky ny zanak'Israely zany sy voafafa ny fahotany zanak'Israely. Izay toerana zay nefa no nomenan'i Jesosy Kristy ihany koa zay ao amin'ny tranon'Andriamanitra ozy izy. Ary ny tranon'Andriamanitra zay anaovan'i Jesosy Kristy an'izany de izy any an-danitra no misy an'izany zay mbola ianarantsika tsara mikasika an'izay zavatra zay. De eto nefa le fisoronan'i Jesosy Kristy zay de arak'ilay nitenena teo tsy nodombiasiny tamin'ny Arona fa nodombiasiny tamin'ny Melkizedeka. Raisika le 7 de vakitsika 9:4. 9:4 ka hatramin'ny 7:7. Inona zavatra resahana eo 9:4 ka hatramin'ny 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hita marimarina fa avy tamin'ny Joda no nisehoan'ny tompontsika. Eo aloha hoe nivoaka avy tamin'ny firenen'i Joda, avy amin'ny taranak' Joda zany Jesosy Kristy. Fa hita marimarina fa avy tamin'ny Joda no nisehoan'ny tompontsika. Ary izany firenena izany dia tsy nolazainy Mosesy akory ny amin'izay ho mpisorona. Ary hita marimarina kokoa indray zany raha misy mpisorona hafa miseho ho tahaka ny Melkizedeka izay natao tsy araka ny lalàny izay didy momba ny nofo fa araka ny herin'ny fiainana tsy manam-pahataperana. Inona moa le hoe lalàna ny didy momba ny nofo? Lalàna ny didy momba ny nofo de zao hoe ny taranaka Arona ihany ny didy momba ny nofo zany no afaka manao fisoronana anatrehan'Andriamanitra. Fa ny lalàna zay mifehin'i Jesosy Kristy zany de zao hoe araka ny herin'ny fiainana tsy manam-pahataperana. Fahefana avy amin'Andriamanitra zany nametraka azy amin'ny toerana io zany fa tsy lalàna avy amin'ny olona zany. Fa izy dia nambara hoe ianao no mpisorona mandrakizay ny amin'i Jesosy Kristy zany. Fa izy dia nambarana hoe ianao ho mpisorona mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkizedeka. Inona zany ny zavatra misy eto? Rehefa tonga teo amin'i Jesosy Kristy zany ny fandraisana aloha hoe mpisorona, lasa mpisorona ao amin'ny tranon'Andriamanitra izy ho mpisorona be zany. Lasa ho mpanalalana amintsika sy amin'Andriamanitra zany satria izy ny lasa mifono ao antsika eo amin'Andriamanitra zany. De zao rehefa handray ny fisoronana io zany Jesosy de tsy maintsy nifohanan'i Jesosy le lalàna teo aloha mifehan'le fisoronana ara-nofo teo amin'ny fisoronan'ny Arona zany tananak' Levy. Ka rehefa napetraka ho mpisorona be zany Jesosy Kristy ary tsy iza no nametraka an'i Jesosy Kristy ho mpisorona be fa Andriamanitra mihitsy no nametraka azy ho mpisorona be
dia tsy maintsy nofoanana zany io lalàna ny fisoronana io aranofo tsy misy tsony zany ka raha am'izao fotoana zao zany ny mbola misy manao fisoronana aranofo amin'ny taranakaroana dia zao tsisy valerana zany zay o natrehan'andriamanitra ary ny fivavaka izay olona zay tsy tonga any an-danitra satria nahoana zay no mahatonga hoe tsy misy lalana makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izao ny lalana sy fahamarinana satria izy no mpisorona be mpanalalana antsika zany eo anatrehan'andriamanitra ahoana no ahafahantsika mandeha tsika tsy afaka manao vavaka direkta amin'andriamanitra eo rehefa mivavaka tsika dia apetratsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia Jesosy Kristy no mitondra azy eo anatrehan'andriamanitra dia eto zany izy dia zay ny teneniny eto arak'ilay ny fanafoanana le lalàna aranofo zany nametrahana le lalàna mandrakizay ao amin'i Jesosy Kristy zany arak'ilay tenenina teo hoe fa araka ny herin'ny fiainana tsy manapataperana no nametrahana any Kristy ho mpisorona be zany dia amin'ny 15 dia zao ny tenenina fa misy fahafoanana ny didy mialoha no ny alemeny sy ny tsy fahasoavana io zany le didy aranofo napetraka io araka ny fisoronan'ny aroana zany fa misy fahafoanana ny didy ny aloha no ny alemeny sy ny tsy fahasoavany fa ny lalàna dia tsy nahatanteraka na inona lalàna ny amin'inona io lalàna ny amin'le fisoronana aranofo io resahana io zany fa ny lalàna dia tsy nahatanteraka na inona ary misy kosa fampidirana fanantenana tsaratsara kokoa izay anatona antsika n'Andriamanitra zany hoe io fisoronana nataon'i Jesosy Kristy io zany dia tsara lavitra noho ny amin'ny fisoronana aranofo nisy teo aloha ratsy zany dia tsy nisoloana le teo aloha raha tsara le teo aloha zany dia tsy nisoloana satria nahoana tsy nahatanteraka zany le fisoronana zay natao teo aloha dia tsy maintsy n'iny nisoloan'Andriamanitra le tsara iza le tsara le fisoronana ao amin'i Jesosy Kristy araka ny fisoronan'ny Melkizedeka izany dia toizantsika le vaky teny vakitsika ny 20 inona mbola tenenina ary tahaka ny Melkizedeka tsy natao mpisorona raha tsy tamin'ny fianianana zany hoe rehefa natao mpisorona zany ho Melkizedeka dia fianianana no nataon'Andriamanitra tamin'ny Melkizedeka dia nefa ny fisorona nataon'i Jesosy Kristy ihany koa zany dia no fianianana koa zany no nataon'Andriamanitra taminy zany hoe serment zany no nataon'Andriamanitra taminy kanefany ny fisoronana araky ny aroana dia zao tsisy fianianana ny fisorona tamin'ny aroana araka ny lalàna fotsiny no napetraka zany fa tsy fianianana no natao fa tamin'ny alalan'ny Melkizedeka na tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia nisy fianianana zany zay mahatonga le izy hoe tsara lavitra le fanekena zany dia toizako le vaky teny ary tahaka ny Melkizedeka tsy natao mpisorona raha tsy tamin'ny fianianana fa ireny kosa tsy natao mpisorona tsy tamin'ny fianianana fa ity tamin'ny fianianana nataon'ilay nilaza taminy hoe efa nianiana Jehova mihitsy no mianina efa nianiana Jehova ka tsy anenina ianao no mpisorona mandrakizay ianao no mpisorona mandrakizay ianao no mpisorona mandrakizay Jesosy Kristy zany le mpisorona mandrakizay dia io nge loatra ny matsika kely ihany mialatsiny moa raha mamerina kely an'iny zany fa mba nijery an'ity tantarantsika malagasy ity zany dia sendra nijery karazana reportage zany mikasika le resaka hoe any Ambohimalaza zany amin'le fombafomban-drazana ity zany dia misy an'le resaka trano manary reny moa zany amin'le fasana zany dia misy reo le mbola tandalan'ny fomban-drazana be zany dia nivoaka tele mihitsy angamba le izy nanao filazana izy dia hoe zay taranaka aroana zay taranaka mpisorona zay dia tena manana an'izay ianina zay zany izy ohatrany hoe tena misy valerany be zany zay fa dia mialatsiny aminao fa tsisy valerany intsony zany na ny famarinana zany ary mbola tsy fantatra hoe marina vi zany sa tsy marina ary na marina ary zany tsy misy valerany zany satria fa nifoanan'Andriamanitra zany na amin'ny firenena jiosy ary milaza manao hoe taranaka aroana mbola mpisorona reo moa le antsoina hoe Cohen zany dia io koa le ataon'le mpitory anankiray ny Madagasikara hoe iza moa ny anarany teo iza Cohen tsy tadidiko tsara ny anarany teo ka le Cohen reny mantsy mpisorona ny dikany nga misy tsony zany fisoronany tsisy tsony zany fa iza no mpisorona be atsika Jesosy Kristy ozy izy natao tamin'ny fianianana iza no nanendry azy Andriamanitra mihitsy no nianina taminy ozy izy arak'ilay
le voalaza teo amin'ny andininy faroapolo teo zany tapany farany hoe efa ny anina Jehova ka tsy anenina, ianao no mpisorona mandrakizay, ianao no mpisorona mandrakizay. De tahaka izany koa no nanaovan'i Jehova ho mpiantoka ny fanekena tsara lavitra. Ny anina taminy Jehova ianao no mpisorona mandrakizay. De izy koa nataon'i Jehova ho mpiantoka ny fanekena tsara lavitra. Fanekena ny amin'inona? Fanekena vaovao zany io. Fanekena io le hoe alliance vaovao zay ataon'Andriamanitra teo amintsika sy Andriamanitra zany. Fanekena vaovao zany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa le fanekena mantsy raha vao miresaka tsika mantsy eo le fanekena taloha. De misy ifandraisany amin'le tempolo taloha zay. Raha vao miresaka hoe fanekena vaovao de misy fandray tsara mihitsy amin'le tempolo vaovao koa le izy. Satria Jesosy ozy izy le hitantsika teo de zao, izy le miandraikitra le tranon'Andriamanitra. Tsy mpanompo izy fa izy no miandraikitra ny tranon'Andriamanitra. Izy zany miandraikitra le fanekena vaovao. De toy izantsika efa manambara an'izay mihitsy le zavatra resahany manaraka io. Andininy faharoa-ambinipolo de tahaka izany koa nanaovana an' Jesosy ho mpiantoka ny fanekena tsara lavitra. Fa natao maro ireny mpisorona ireny, zany hoe le mpisorona taloha zany, satria tsy navelan'ny fahafatesany haritra izy. Fa izy kosa dia manana fisoronana tsy dimbiasana. Tsy hoe ny taranaka Jesosy indray no atao mpisorona, fa izy mpisorona mandrakizay izy. Velona mandrakizay izy. Fa izy kosa dia manana fisoronana tsy dimbiasana, satria maharitra mandrakizay izy koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany, satria velona mandrakizay ianao fifonanao azy. Mahavonjy izy izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy, satria velona mandrakizay izy anao fifonanao azy. Raha misy olona mitady famonjena zany, aiza izy no manatona zany? Any amin'i Jesosy Kristy izy no manatona. Mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy. Zay no mahatonga ho an'ireo olona rehetra zay te hisaoty tamboho rehetrarehetra. De miteny antsika zany eto, na musulman zany eto, na kristianina eto, na boudiste, n'inona fivavahanao zany. Ka raha andeha ho any amin'Andriamanitra ianao, tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny andehananao any, tsy tonga any ianao. Hisaoty tamboho ianao, tsy tonga any ianao. Mahavonjy izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy. Amin'ny alalany ihany ny azoana famonjena. Tsy misy ankoatr'izay. Zay no nahatongavan'i Jesosy Kristy zay. Ka n'inona zany tediavinao? Hoe zay tsy mila an' Jesosy fa Andriamanitra ihany ny vavahanay. De teny misy fivavahana anankiray, zay moa ny anarany zany tsy hoe témoin de Jéhovah. Manahirana an zareo no miteny an'le hoe Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny fiainana. Manahirana azy. Manahirana azy miteny an'izany. Fa tsy misy makany amin'ray nge raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy misy makany amin'ray raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ka nareo zay tsy manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy de mandany soratra masina nge nareo, fa tsy zah nge niteny zany fa soratra masina niteny zany hoe zanak'Andriamanitra Jesosy. Hoe Jesosy Kristy le zanaka miandraikitra ny tranon'Andriamanitra. I Mosesy lazaina fa mpanompo, fa Kristy lazaina fa le zanaka. De rehefa natao batisa Jesosy de inona ny tenin'Andriamanitra avy any an-danitra? Ity le zanako malalako izay sitrako. Rehefa tonga nofo Jesosy Kristy, de inona ny endrika ny ahitan'ny olona azy? Endrika miendrika ny zanakalahy tokana avy amin'ray ny ahitan'ny olona azy. De hoy izy ianao hoe tsy zanak'Andriamanitra izy. De mampalahelo atsika ko. Mandany Jesosy angentsika zany. De mieritreritra ve tsika vao tonga any amin'ray? Tsy tonga any tsika, tsy tonga any tsika. Tapitra ny lalany tsy tonga any tsika. Koa amin'izany dia mahavonjy koa izay manatona Andriamanitra amin'ny alalany izy, satria velona mandrakizay anao fifonana ho azy. Anao fifonana ho azy. De ho ajantsika eo aloha zany mikasika ny resaka iny zany. Fa eo amin'le hoe Jesosy Kristy mpisorona be, araka ny resahantsika teo zany, Jesosy Kristy dia mpisorona be. Aiza izy no manao ny fisoronana io? Araka ny voalaza teo dia hoe any an-danitra. Tsika nefa zao tsy manao affirmation gratuite, na hoe miteny zavatra tsy misy proof, fa dia zao
aloha ny baiboly any no manazava anazy hoe aiza tokoa izy ny manao an'izay fisoronana zay. Toko favalo izy no miresaka amin'izay. Jerentsika ny andininy voalohany. Toko favalo ny andininy voalohany sy ny faharoa. Dia izao ny zavatra resahana eo. Ary amin'izany zavatra lazaina izany dia izao no fotony. Manana mpisorona be toy izany sika, dia ilay mipetraka eo ankavanan'ny seza fiandrianan'ny avo indrindra any an-danitra. Ahoana izy? Manana mpisorona be toy izany sika, dia ilay mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'ny avo indrindra any an-danitra. Mipetraka eo ankavanan'ny avo indrindra any an-danitra. Tsy eto an-tany fa any an-danitra. Jesosy nitsangana tamin'ny maty iny niakatra any an-danitra zany, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Manao ny asan'ny mpisorona be izy ao amin'ny tranon'Andriamanitra zany. Dia toy izany, mpanao fanompo-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny taberna kely izay naorin'ny tompo fa tsy ny olona. Mpanao fanompo-pivavahana eo amin'ny fitoerana masina sy ny taberna kely izay naorin'ny tompo fa tsy ny olona. Io zany le taberna kely tena izy, io le tempolo tena izy any an-danitra zany io. Ao izy no manao fisorona ho antsika, mifona ho antsika mba azahoantsika famonjena. Mba azahoana antsika famonjena. Ka famintinana zany izay zavatra rehetra hitantsika zay zany mikasika le resaka hoe firazanan'i Jesosy Kristy sy ny amin'ny firazanan'ny Mohamady zany izay hitantsika na hoe Mahome ihany koa ny antsoina anazy zany. Dia maveritsika kely zany le izy. Dia Abrahama. I Abrahama zany nanambady an'i Sara. Dia nakavaditsin-drano ihany koa zany izy any Agara. I Sara zany niteraka ny Isaka. Isaka niteraka ny Jakoba, izay antsoina hoe Israely, ary Israely niteraka ny zanak'Israely 12. Avy ao amin'ny zanak'Israely 12 no nivoahany izy, no nivoahany Jesosy Kristy tamin'ny firenen'i Joda zany. Ary avy ao amin'ny Jesosy Kristy no nahatonga antsika ihany koa hoe ho an'ny kristianina zany, izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga iny zanak'Andriamanitra. Dia lasa antsoina ihany koa tsika zany hoe kristianina zany, satria avy amin'ny Kristy no nahazoantsika famonjena. Aiza no ahitantsika ny momba ny Kristy? Miresaka tsika ny amin'ny firazanan'i Jesosy ao anatin'ny soratra masina no manambara an'izay zavatra zay. Io no soratra masina napetrak'Andriamanitra hatramin'izay. Nandimy zany tamin'ny firenen'ny zanak'Israely, io zany nodombiasina hatramin'izay. Nomena antsika zany tonga aty amintsika amin'izao fotoana izao, azoantsika an'izao famonjena izao. Ny zavatra nisy indray nefa ny raha mijery tsika zany, ny tantaran'ny Ismaela dia hoe i Abrahama tokoa ny rain'i Ismaela ihany koa avy amin'ilay vaditsin-drano antsoina hoe Agara. Dia avy amin'ny Israely niteraka andriana 12 ihany koa i Ismaela, ary izy ireo dia lasa nipetraka tany amin'ny désert de Paran izy na tany efitry parana no petrahan'izy ireo, any amin'ny faritra Moyen-Orient iny zany, any amin'ireo firenena arabo rehetrarehetra ireo zany, taranak'Ismaela zany ireo. Dia avy amin'ireo zany no nivoahany iny, avy amin'ireo zany no nivoahany Mohamada zany, na hoe Mahome zany. Dia izay antsoina amin'izao, izay manaraka ny Mahome dia antsoina hoe musulman zany. Ny zavatra misy anefa dia izao, ny soratra masina dia nipetraka teo, nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy no nanomezana ny testamenta taloha tamin'ny alalan'ny Mosesy. Ary ny soratra masina lazaina teo amin'ny testamenta taloha izay antsoina hoe soratra masina dia lalàn'ny Mosesy mimpaminany ary ny salama. Rehefa tonga Jesosy Kristy dia nanahoana? Hitantsika ao amin'ny evanjely nosoratan'ireo mpianatry Jesosy ny tantaran'i Jesosy Kristy, ary ireo asan'ny apôstôly ihany koa dia hitantsika ao anatin'ireo epistily zany izay voasoratra. Ireo no nomen'Andriamanitra tonga antsika aty amin'izao fotoana izao azoantsika famonjena. Ny zavatra nisy anefa dia izao, ny fivavahana musulman dia izao tsy nisy tamin'ny andron'i Jesosy Kristy. Tsy nisy zany fivavahana musulman zany. Fa ny fivavahana musulman dia izao 7 siècle na 700 ans, 700 taona taorian'ny nivoahan'ny kristianisma, zay vao nisy ny fivavahana musulman zany.
zay zany mikasika ny zavatra zay famitinana fotsiny zay anjarantsika zany no mandray lesona mikasika an'izay zavatra zay fa inona ny fahasamihafana ihany koa nefa hitantsika eo anatin'izay zavatra zay fahasamihafana dia zao Jesosy Kristy fahasamihafana na fitoviana zany Jesosy Kristy dia zao nanana ray aman-dreny ihany koa Jesosy Kristy nomen'Andriamanitra ray aman-dreny izy teto ambonin'ny tany tamin'izy tonga nofo i Josefa sy Maria Mahomedy ihany koa Mohamady ihany koa dia nanana ray aman-dreny ihany koa eo amin'ny fahaterana aloha dia efa tsy mitovy fahaterana Jesosy Kristy nitorotoroan'ny fanahy masina tao akibon'ny Maria tsy tao amin'ny resaka hoe firaisan'ny lahy sy ny vavy fa ny fanahy masina no nanorotorany Jesosy Kristy tao akibon'ny Maria ka tonga nofo Jesosy Kristy Mohamady nateraka mpivady ara-dalàna izy teraka ara-nofo izy mifiraisan'ny lahy sy ny vavy zany teraka Jesosy tsy nanambady teraka Mohamady nanambady Mohamady maty Jesosy Kristy 3 andro 3 alina tao akibon'ny tany araka ny soratra masina marinina tsara zay zavatra zay 3 andro sy 3 alina tao akibon'ny tany araka ny soratra masina efa voalazany mpaminany de ny meloza ny teny zany ary tanteraka araka ny faminaniana hoe 3 andro 3 alina tao akibon'ny tany Jesosy Kristy ary nanino nitsangana tamin'ny andro fahatelo maty ihany koa Mohamady mpaminany zareo musulman maty ao pasana izy nalevina any Lameka izy zay mahatonga le hoe pelerinage any Lameka isan-taona manao pelerinage any satria any no misy ny fasany Mohamady zany maty Mohamady milevina any Lameka mbola nilevinao izy hatramin'izao fa tsy nitsangana tamin'ny maty ao izy hatramin'izao tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy kosa nefa nitsangana tamin'ny andro fahatelo mipetraka eo kavanan'Andriamanitra mifona ho atsika ary mavonjy izay manatona azy amin'ny alalana fa Mohamady dia zao maty ao izy milevinao izy Jesosy any an-danitra mipetraka eo kavanany iray zay zany le hoe fampitahana zay nataontsika zany zay dia zao ny tenenan'ilay satria miresaka tsika hoe nitsangana tamin'ny maty izy Jesosy Kristy mbola tsy niresantsika moa fa zay le teneny hoe tsy afaka miteny zavatra tsika nefa tsy hanaprofana izy dia resantsika hoe ahoana voalazany soratra masina Romanina 9:3-30 Romanina 9:3-30 sy ny 4:30 amin'ny anaran'i Jesosy iza no hiapanga ny olom-boafidin'Andriamanitra Andriamanitra no manamarina azy iza no manameloka Kristy Jesosy no efa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo tanana kavanan'Andriamanitra ary mifona ho atsika ahoana izy Kristy Jesosy no efa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo tanana kavanan'Andriamanitra ary mifona ho atsika zay zany le toerana misy an' Jesosy Kristy ary tsy vitan'izay fa nylesitsika amin'le bokin'ny apokalipsy dia zao miresaka ny eo amin'ny apokalipsy hoe io Jesosy iny ka mbola ho avy io tsy vitany hoe niakatra any an-danitra Jesosy Kristy dia mipetraka eo kavanan'Andriamanitra dia mifona ho atsika dia zay vita fa iny Jesosy iny dia mbola ho avy iny iresaka ihany koa zany tsika amin'ity bokin'ny apokalipsy ity ny amin'ny resaka hoe fiverenan'i Jesosy Kristy zany Jaona 4:2 sy ny 4 izy miteny an'izay Jaona 4:2 hatramin'ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa akoa ao an-tranony raiko misy fitoerana maro raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo ary andeha hamboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka handray anareo any amiko ary izay toerako no hitoeranareo koa fa fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay aleko ahoana izy amin'ny diny fahatelo ary andeha hamboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka handray anareo any amiko ary izay toerako no hitoeranareo any koa zany hoe Jesosy Kristy io zany zay niakatra any an-danitra io mifona ho atsika dia mbola ho avy izy aka ny olom-boafidy zany olom-boafidin'Andriamanitra zany ho alainy miaraka amin'ny any ho any an-danitra
zany angeka fanantenana lehibe zany hoe Jesosy mbola ho avy ary aka ny vahoakany izy. Fanantenana zay fa zao mba ahafantarantsika ny suiten'izay zavatra zay zany tsy maintsy mianatra ny apokalipsy tsika fa hitantsika eo daholo mikasika an'izay zavatra zay zany hoe ahoana mikasika ny zavatra zay. De raha riva moa tsika zany de iresaka am'izay ihany koa tsika zany hoe iresaka mikasika ny hoe Jesosy mbola ho avy io zany de ho resahantsika ihany koa satria zay resahan'ny bokin'ny apokalipsy ihany koa zany. Miankina fotoana zay meny tompo antsika de hodiniantsika indray mikasika an'izay zavatra zay. Ivavaka aritsika isotra an'Andriamanitra. Vavakantsika isotra an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra ray io. Mahagaga sy mahatalanjona ny asanao. Misaotra ny amin'ny teny zay nomenao anay tamin'ny teny ity. Mana-masina anay raha io ny amin'ny teninao. Ny teninao ny fahamarinana. Sorato am-ponay raha io ny teninao ary ataovy ao an-tsainay iny. Ary eo ka tsy hompian'ny mpanadino zay fa ho mpakatoy ny teninao Andriamanitra. De raina ny anaranao Andriamanitra, ankalazaina ny anaranao, mena voninahitra ianao raha io, hatramin'izao ko mandrakizay. De amin'ny anaran'i Jesosy na nyratanay izao vavaka reto anatrenao. Mana-masina ny araina amin'ny teninao ny fahamarinana. Amen. De niary fifandao vetivety indray tsika, toizantsika indray ny lesona amin'iny ariva iny. Eva de hanao pause kely indray tsika zany aloha. Bye bye daholo.